dia ho amintsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia isaorantsika izy satria no ireo fitahi-panahy maro izay arotsany amintsika ary mbola afaka manaraka izao fandarana izao isika. Ny fandarana izay arahantsika moa nandritra ty fotoana herinandro ity dia ny hoe paikady na tetikady mitondra ho amin'ny fiankofana tena izy. Ry ava-malala, raha iverenantsika jerena ny zavatra lehibe tao anatin'izay fotoana efahitantsika izay dia ny hoe aoka ho tsapantsika mandrakariva fa misy hery mifanandrina eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Hita tao anatin'ny soratra masina izany. Misy hery roa mifanandrina, ary ireo hery roa mifanandrina ireo dia Andriamanitra sy Satana dia samy mitona antsika ho amin'ny fiankofana. Ny fiankofana dia zavatra entina na asetry ny famonjena nataon'i Kristy. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva izay. Ary tadidio ihany koa fa hoe aoka tsy misy mijery fotsiny na ataontsika hoe ao anaty farangisosina ilay atao hoe spectateur, fa mila mandray anjara avokoa ao anatin'ny fiankofana. Tetikady mitondra ho amin'ny fiankofana tena izy. Alohan'ny anarahantsika ny fampaherezan'Androany dia manasa antsika mba hanondrika ny lohantsika hivavaka. Rainay izany an-danitro, tsy mitsahatra ny manandratra ny dera ny saotra ary ny voninahitra eo amin'ny seza fiandriananao izahay. No ny tompontsoa izay omenao anay. Raha hen'ny teninao izay dia mamelany elokay ary meteza tompo mba hanafoana ny mety mahizao anay fa aoka ny fanahinao no hitoetra mandrakariva ao anatinay, ampitoetra ny teninao. Itenena ary Jehovah famiana anao izay. Tononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry mpiamalala ny lohahevitra izay ho arahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe miantso ny olona rehetra hiankohaka amin'Andriamanitra. Miantso ny olona rehetra tsy hakanavaka zany hiankohaka amin'Andriamanitra. Mety vitsy antsika ny manaraka izao fandaharana izao hoe anavao, anatsara ny fiankofantsika amin'Andriamanitra. Fa azadino fa maroko ireo olona izay tadiavin'Andriamanitra mba hiverina hiankohaka eo amin'ny indray. Tantara anankiray no anomboako izao fampaherezana izao. Dia tantarany Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dia indiana ary izy dia marron ny lokony. Ohatrantsika malagasy ihany amin'ny ankapobeny. Indray andro dia namaky baiboly izy, notohizany ny famakiana an'izany baiboly izany dia nahatsapa izy fa tena marina ny ambaran'izany baiboly na tenin'Andriamanitra izany. Indray andro fotoanan'ny apartheid day tamin'izay, andron'ny fanavakavahambolon-koditra zany. Dia nanapa-kevitra izy tamin'io andro anankiray io fa ho any am-piangonana anankiray. Isafidy fiangonana anankiray zany izy dia andeha hivavaka any. Ary tany amin'ny fiangonan'ny olona fotsy hoditra izy no niditra tamin'io andro ny fanavakavahambolon-koditra io. Niditra izy dia naka toerana avy hatrany. Rehefa nahazo toerana izy dia nanantona azy ny diakona iray tao amin'ity fiangonana ity dia niteny taminy hoe fa maninona ianao no eto? Dia namaly izy hoe fa misy inona? Tsy fantatrao moa hoe toerany fotsy eto, fiangonany fotsy any ety e. Tsy mety niala teo izy. Mahatma Gandhi io vokany niantso olona maromaro ilay diakona mba hanala azy teo, namoaka azy tany an-tokotany. Efa niantso polisy izy ireo tamin'izay fotoana izay dia ny polisy no nandray amin'ny Mahatma Gandhi teo ivelan'ny fiangonana.
Ary tsy vitany hoe niraisiny polisy fotsiny izy fa nikapoha amin'ny polisy mihitsy dia nalefany nandeha avy eo. Fanapahan-kevitra niraisin'ity namana atao hoe Mahatma Gandhi ity dia zao hoe tsy niditra tao am-piangonana intsony izy nanomboka teo mandra-pahafatiny. Ary ny teniny dia hoe Jésus, yes. Christianisme, no. Zay ny teniny farany. Jesus, yes. Christianisme, no. Raha Jesosy dia eno izy izy, fa raha ny kristianisma kosa dia tsia. Marina tokoa fa tsy Kristy no alehantsika ny am-piangonana indraindray. Fa nono ny fombafomba mahazatra. Ny fanontaniana mipetraka marina dia hoe inona moa no manosika antsika hamonjy fanompoam-pivavahana? Ary inona ny tena antony alehantsika any am-piangonana? Fanompoam-pivavahana manao ahoana no takian'Andriamanitra amiko sy aminao? Zany ny fanontaniana mipetraka amintsika amin'ity androany ity. Inona ny manosika antsika hamonjy fanompoam-pivavahana? Inona ny tena antony alehantsika any am-piangonana? Ary fanompoam-pivavahana manao ahoana ny takian'Andriamanitra amiko sy aminao? Dia isika hifantoka amin'ny fomba fiankofana amin'Andriamanitra. Ary andeha hijery ireo antony hiankofantsika amin'Andriamanitra isika amin'ity androany ity. Salamo 100. Salamo 100. Fiantsoana izao tontolo izao anompo an Jehova. Salamo ho fiderana. Dia ho vakitsitsika izany salamo 100 izany, misy andininy anankidimy ty salamo 100 ity. Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olony sy ondry fiandrany. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrampony ary miantra amin'ny taranaka faramandiby ny fahamarinany. Ny hevi-dehibe dia ny hoe miankofa amin'ny Jehova amin'ny fifaliana, amin'ny fisaorana, amin'ny fiderana, satria izy no nahary antsika. Nanao ny tsara izy ary izy ilay mpamonjy mahatoky. Raha mijery indray mitompo maso isika, ny lohatenin'ilay salamo dia hoe salamo fiderana. Ny salamo moa dia fantatritsika fa hira. Ny salamo dia fantatritsika fa misy feon-kira manaraka azy. Hira ny salamo. Ka eto zany ny salamo izay nataon'i Davida dia miantso ny olona rehetra na iza toerana misy anao mba hiankohaka amin'Andriamanitra. Hiankohaka amin'ny fifaliana, amin'ny fisaorana, amin'ny fiderana. Satria Andriamanitra no nahary antsika. Tsara izy ary izy no namonjy antsika. Ny teboka voalohany izay ho jerentsika amin'ity androany ity dia hoe miankofa eo anatrehany amin'ny fiobiana sy ny fifaliana ao amin'ny salamo 100 io. Miankofa. Taona ny olona rehetra mba hiankohaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiobiana sy ny fifaliana. Matetika ny olona indraindray raha tsy manana olana izy tsy mankany am-piangonana. Dia hivavaka amin'izay fa mafy ny manjoana, mafy ny nahazo anahako. Dia rehefa tonga any am-piangonana izy, ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe ahoana moa no anatanterahany an'io teny ao amin'ny salamo hoe miankofa eo anatrehany amin'ny fiobiana sy ny fifaliana. Ny olana ary nefa mamatotra anazy efa mafy, ny adi-tsainy, ny fahoriana zay avy nanjo taminy, dia zay izy vao anapa-kevitra andeha ho any an-tranon'i Jehova. Tonga any anefa izy miaraka amin'ny fahoriana, miaraka amin'ny adi-tsaina, miaraka amin'ny olana maro isan-karazany. Ahoana moa ny hatanterahany hoe miankofa eo anatrehany amin'ny fiobiana sy ny fifaliana? Andeha hihira zany izy dia mihira amin'ny fifaliana, mihira amin'ny fiobiana. Fa inona foana ny ao anatin'ny sainy ao? Ny olany, ny problemany.
sarotra manatanteraka zany. Eto zany dia miantso ny olona rehetra Andriamanitra eo anatrehany, ankohaka eo anatrehany amin'ny fiobiana sy ny fifaliana. Ahoana ny atanteraka an'izany? Voalohany dia hoe ny tany rehetra no antsoina aneo fiankofana amin'Andriamanitra. Manoloana ny olana dia antsoina ianao. Miantso ny olona rehetra Andriamanitra fanandramana efa niainan'ny Israely izany. Ny fampiarana dia izao, miantso antsika Andriamanitra ankohaka eo aminy satria maro amintsika no manana foronana iankohaka eo amin'ny zavatra hita maso. Dia atsony foantsika, asaintsika iankohaka eo aminy satria izy ilay tsy hita maso. Fa ny foronana mora amintsika olombelona izay nofo sy rà dia mandeha amin'ny zavatra hita maso, azo tsapaitanana. Ka dia miantso izy. Andro fahatelo tsika androany dia mety na eno fanasana foana ianao fa maninona moa no asaina iankohaka satria matetika isika tahaka ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely anie nampandehan'Andriamanitra tao amin'ny ranomasina mena, vao afaka avy eo dia adininy Andriamanitra. Nisotro rano mangidy izy ireo, vao afaka teo navadika Andriamanitra ny rano mangidy, lasa rano azo sotroina, vao afaka avy eo dia adino Andriamanitra. Satria mora amin'ny olombelona ny miantehatra na miankohaka amin'ny zavatra hita maso. Ry hava-malala, anasantsika Andriamanitra ary aoka tsika fa samy hamaly izany antsony izany izay ataony amintsika. Tadidiko tsara tamin'ny fotoanan'ny CAN Barianina izay nanatrika an'izany baolina tany Afrika izany. Nandresy foana ny Barea tamin'ny taty ambany miakatra, ary isaky ny mandresy ny Barea dia mivoaka daholo ny olona, mikapoka vilia, mikapoka vilany, miorakoraka, mampaneno ny feon-java-maneno rehetra, mitondra tômôbila, mitondra fiara, mampaneno klakson. Ry hava-malala, Andriamanitra koa dia miantso antsika mba hiankohaka aminy satria efa nandresy teo amin'ny hazo fijaliana izy noho ny amintsika. Efa nandresy isika, maninona ary tsika tsy miaraka mirodorodo any amin'ny fitoeram-pivavahana. Ao atokantrano maninona tsy miaraka manao fotoam-pivavahana isika ary midera manohana an'izany Andriamanitra tsika zany, mitondra zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, amalentsika ny antsony izay nataony tamintsika. Ny fiankofana ny atao hoe famaritana ny fiankofana dia efa hitantsika izy iny hoe miondrika, miankohaka, manompo, miaraka amin'ny fihetsika fanajana. Ny fiankofana ihany koa dia ny fananana toe-tsaina feno fanetretena, manome voninahitra an'Andriamanitra. Miankofa eo anatrehany amin'ny fiobiana sy ny fifaliana. Ny tany rehetra no antsoina aneo fiankofana amin'Andriamanitra. Faharoa dia hoe manompo an Jehova amin'ny fitoerany masina, manompo an Jehova amin'ny fitoerany masina. Inona moa no tiany tenenina amin'ilay teny hoe manompo? Ny teny hoe manompo dia dika teny fototra dia hoe abada. Ny dikan'izany dia hoe misy asa tao. Misy asa tao tamin'ny fotoanany tabernakely dia misy asa tao ao ataon'ny mpisorona. Fanontaniana petrako amintsika dia hoe inona kay no mampiavaka ny hôtely kintana 5 sy ny hôtely kintana 1? Mety hamalitsika hoe ny hôtely kintana 5 misy an'ry sy izao fa ny kintana 1 mety tsy ahitana an'ireo. Marina zany, fa ny tena mampiavaka ny hôtely 5 étoiles na ny étoile 1 dia ny qualité de service, na ny ataontsika hoe fomba fandraisana vahiny, fomba fikarakarana ireo olona tonga ao amin'izany toerana izany. Ry hava-malala, manasa antsika koa Andriamanitra mba tena hanompo azy, izay le hoe manompo an Jehova amin'ny fitoerany masina.
ny hevitry le hoe manompo zany de hoe misy asa tao ao, io le hoe qualité de service. Tokony hanompo an Jehova zany tsika amin'ny fifaliana, amin'ny tsara indrindra, amin'ny fiangona masina sy ny sisa rehetra, tondra fanatitra. Mila miomana zany tsika rehefa hamonjy fotoam-pivavahana. Teboka fahatelo amin'ny hoe miankofa eo anatrehany amin'ny fiobiana sy ny fifaliana de hoe mankanesa eo anatrehany. Mila makany amin'izany tempolin'Andriamanitra. Tsarovy fa eo alohan'ny tompo masina ianao, miditra eo anatrehany. Noho izany ataovy amin'ny mpanajana, ataovy amin'ny fo malalaka sy manenina. Rehefa mibaboka ny fahotanao, mibebaka tamin'ny ratsy, mahatoky an'i Kristy. Noho ny azo fijalian'i Kristy no ahafahantsika manantona an'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiobiana feno fifaliana, izay ho raisin'ny tompo Andriamanitra ampifaliana. Ny hira fiderana sy ny fanompona dia tokony ho avy amin'ny fofeno fifaliana. Dia tsika namboatra ny fiankofana izay efa nataontsika. Ny hirantsika dia tokony hihoatra ny habe ny fahasoavana nomenantsika. Voalohany indrindra teo amin'ny azo fijalian'i Kristy, ary faharoa amin'ireo fitahiana hafa azonao, fitahim-pana rehetra izay arotsak'Andriamanitra avy any an-danitra. Fahasalamana, fitiavana, sakafo, ny ankizy, ny asa sy ny sisa. Aokantsika hiankohaka amin'ny alalan'ny hira manandratra ny tompo, na firana na hira fiderana. Na inona karazany, ny mozika dia manome voninahitra an'Andriamanitra, manandratra ary manome voninahitra ny tompo. Aoka izany, mozika izany no entintsika hiderana an'Andriamanitra. Mila miomana isika ary aoka hitandrina isika, satria matetika ny mozika dia karazana lalana anankiray hitondrany Satana ny fiangonana ho any amin'ny fihetsem-po. Ka indraindray ny fihetsem-po no mitondra ao fa tsy ny saina. Amantatra tsara ny zavatra takian'Andriamanitra ho ataontsika, fa indraindray dia ento ny fihetsem-po fotsiny. Ka mila mitandrina amin'izany mozika izany. Aoka ho hira manandratra ny tompo, aoka ho mozika manome voninahitra an'Andriamanitra no entina ao amin'izany fiankofana izay ataontsika izany. Iteboka faharoa dia hoe Andriamanitra no Bahary. Fantany napetraka dia hoe inona moa no antony ankofantsika amin'Andriamanitra? Dia satria izy no nahary antsika. Aoka ho fantatsika fa Jehova no Andriamanitrantsika. Aoka ho fantatsika fa izy no Bahary. Aoka ho fantatsika fa isika dia olony. Zay zany no antony mahatonga atsika miankohaka, fa tsy hoe mandeha fotsiny. Noho ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, noho ny mampahary azy, ary isika dia olony. Ny teboka fahatelo dia ny hoe miankofa eo anatrehany amin'ny fiderana sy fiobiana zany. Ny teboka dia ny hoe midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany. Taonatsika zany Andriamanitra eto mba hiditra eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana. Zany hoe raha miditra ao amin'ny tempolin'i Jehova zany ianao, zay hiaonanao aminy, dia aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra. Midira eo akianjany amin'ny fiderana ifandresantsika teo hoe aoka mba tena maneho voninahitran'Andriamanitra. Misaora azy, mankalaza ny anarany. Tsara Jehova, satria izy no mpamonjy atsika. Tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony, ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Ry hava-malala, ny antony hiankofantsika dia satria izy no nahary atsika. Aseny miditra eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorantsika noho ny fitahiana omeny atsika. Ary mbola mampirisika atsika ihany koa izy mba hiankohaka eo aminy, satria tsara Jehova, mpamonjy mahatoky izy, ary nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fahamarinan'i Jehova dia miantra amin'ny taranaka
faramandiby. Iava-malala raha iverenatsika jerena zany io salamo fahazato io dia misy andininy anankidimy. De hoe mioby an Jehova ary tany rehetra, andininy voalohany. Faharoa, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Raha mijery ny andininy voalohany sy ny faharoa tsika dia miantso atsika hioby ny tany rehetra mihitsy tsisy akanavaka, ary miantso atsika hanompo an Jehova. Io le fahitatsika teo hoe ny atao hoe manompo dia les qualités de service. Misy zavatra, misy asa takiny Jehova amintsika. Manompo an Jehova amin'ny fifaliana ary makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Raha ireo andininy reo zany ny hitatsika dia mifandray, mirazotra amin'ny andininy fahaefatra, ny andininy voalohany sy ny faharoa. De ngefakitsika ny andininy fahaefatra hoe midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany. Midira eo amin'ny vavahadiny. Zany hoe ny olona mioby amin'ny Jehova, ny olona manompo an Jehova, ny olona makeo aminy dia miditra eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Mirazotra ireo, mifameno ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny andininy fahaefatra. Fa ny andininy fahatelo sy fahadimy koa dia mirazotra, ary ny andininy fahatelo sy ny fahadimy dia mampiseho ny fototry ny fiankofana amin'Andriamanitra. Inona moa ny fototry ny fiankofana amin'Andriamanitra? Dia zao mivaky ny teny, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Zay zany. Tokony ho fantatritsika zany rehefa miakohaka fa izy no Andriamanitra. Izy no nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Fa tsara Jehova ary mandrakizay famindrampony ary miantra amin'ny taranaka faramandiby ny fahamarinany. Miantso atsika ary Jehova amin'ity androany ity mba hiankohaka eo aminy. Valo fanontania, inona moa ny antony iakofatsika aminy? Satria izy mipahary. Tsara Jehova ary manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika mandrakariva izy. Miantso anao Kristy mba hiankohaka eo aminy. Tantara voalohany toko faina ambin'ny folo andininy faha sivy amby roapolo. Manome zany Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondrà fanatitra ka mankanesa eo anatrehany. Miankofa eo anatrehany Jehova amin'ny fiangona masina. Hotanteraka aminao ane zany tenin'Andriamanitra izany. Nasanao ambanondrika ny lohanao, hivavaka isika. Ray masonao, manomboka izao izahay dia ampiomba hatakatra ny teninao. Ary betsaka ireo zavatra mila hovaina eo amin'ny fihetsika, eo amin'ny fitafy, eo amin'ny firahana, eo amin'ny mozika, eo amin'ny fomba fisainana, fomba fiheverana. Ampio izay tompo mba handeha araka ny teninao. Ka zany teninao izany ane mba hitondra fitahinao anay ka satrinay foana hitoetra andro lava ao an-tranonao. Tomonay vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.